olombelona manana fahasembanana miisa 30 tao amin'ny faritra vakina karatra no nahazo mari-pahaizana ara-panjakana taoriana ny fiofanana arak'asa tamin'ny alalan'ny tetikasa miary. Cour TV Antsirabe. Totosany talata 20 volana oktobra 2024 lasa teo teto amin'ny renivohitra vakina karatra ny fizarana mari-pahaizana ho an'ireo olona manana fahasembanana nahavita fiofanana arak'asa niarahana tamin'ny tetikasa miary. Tanjon'izao tetikasa izao ny anampiana ireo olona manana fahasembanana mba hiditra bebe kokoa eo amin'ny sehatry ny asa sy ny fiariana mba tsy ho vesatra eo anivon'ny fiarahamonina. Olona manana fahasembanana miisa 30 no nisitraka mari-pahaizana ara-panjakana taoriana avy tany fiofanana. Ao ireo nahazo mari-pahaizana eo amin'ny sehatra fiompiana akohokasy manara-penitra sy ny fiompiana kisoa ary ny fikirakirana ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Ia, nisy fanofanana arak'asa izay natao ny tetikasa miary taty amin'ny faritra vakina karatra izay androany moa izany no nizarana ireo mari-pahaizana manamarika ny fahitana izany fiofanana izany teo amin'ny fiompiana kisoa, fiompiana akoho-gasy manara-penitra sy ny fikirakirana ny angovo azo avaozana avy amin'ny herin'ny masoandro. Misy arak'izany ny fiara-miasa ny tetikasa miary sy ny ivitoeran'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa tamin'ny fanatanterahana ny fiofanana. Taorian'ny fiofanana dia nisy ny fanadinana ara-panjakana izay natrehan'izy ireo. Amin'ny toeram-piofanana ara-panjakana izay dia misy ny fanadinana tsy maintsy natao azahoana mari-pahaizana. Dia izay izany no antony hoe nisy ny afa-panadinana, nisy ny tsy afa-panadinana. Dia ireo afa-panadinana no nomena mari-pahaizana. Ilay mari-pahaizana io dia mari-pahaizana ara-panjakana. Izay ilay fiara-miasa voizina ao anatin'ny tetikasa izay azon'ny zareo mitady asa mazava tsara satria ikena eny anivon'ny fitadiavana asa. Araka izany dia nitondra fampivoarana sy tombotsoa maro an'ireo olona manana fahasembanana eto vakina karatra ny fampiofanana arak'asa izay nataony ny avy eo anivon'ny tetikasa miary. Nazahoako ilay fiofanana izany mba hoentiko ampivoarana ny asako. Ilay énergie solaire izany azo avy amin'ny herin'ny masoandro panneau solaire na photovoltaïque. Raha mbola misy ilay fiofanana dia eritreretra mbola hanohy ohatra elektrônika fa ilay teo matsy tsy misy elektrônika fa ilay énergie solaire fotsiny. Za zany efa manao asa momba ny elektrônika fa mbola tsy tena ampitraika eo. Dia izay ny ilaiko indray raha hoe misy fiofanana dia mbola vonona iofanako. Ny antso ataoko izany hoe mba tongava manao fiofahana fa zara raha misy olona mampiofana. Tranga